Miarabantsika rehetra izay manaraka sy mandray ny fampianarana ny ambassadeur ny soasiadiana moa zao tokatrantsika larana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao fotoana izao izay mitondra ny lohateny hoe rava ny didifolo. Magnina moa ny rava ny didifolo, inona ny antony mahatonga an'izay a? Ny antony izay atao hoe narava ny didifolo izay mihitsy no jerevantsika ny amin'ny tseny ity. Vao fampahafantarana ny olona rehetra ny hoe tena rava tokoa ve izy ny valiteny dia tena rava tokoa. Tena rava ny didifolo sy lana mosea. Meko antsika ny antony nahatonga an'izay hoe inona ny antony nahatonga azy rava, fa tena rava izy. Meko antsika koa ny amin'ny farany ny antony hoe narava azy. Voalohany indrindra aloha ny amin'ny ten'Andriamanitra dia izany Yahosoa zany dia tonga ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa. Zay ilay hoe Andriamanitra ny jentilisa ihany izy dia hoe tsia fa Andriamanitra ny jiosy koa. Ane tonga izy ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa. Zay teny izay dia hitantsika arikatra amin'ny soratra masina izay vasikely hoe Efesianina toko faharoa hoe ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa izy. Zay hoe famonjeko hatrany amin'ny farany tany jerevantsika teo. Raha vakitsika amin'ny bokin'ny Efesianina toko faharoa dia amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo any jerevantsika dia iverina indray ny amin'ny teny lalàna Mose any hoe any amin'ny mpamina any hoe misy teny miteny an'izany ve any dia vakitsika ary. Dia vakitsika no koa andininy fadimy ambin'ny folo fa io ihany moa izy. Fatao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didi natao tandremana. Efa tonga ansaina zany tsika eto fa misy didy ny ravanao nefa tsika mita tsara fa tsy azo anampiana tsy azo nisorana na didy nefa tsika eto mety hoe rava ny didy nandravana ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana. Mba anakambany antsika rototo ao amin'ny tena ny olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana. Eto zany dia misy fampihavanana eto izy ilay ampihavanana, izy ilay ampihavanana satria hanaovany fihavanana zany olona roatota tsy miova tsy mitovy zany nefa no atambatra noho ny amin'ny tenany ho lasa olom-baovao iray. Zany ny sary mandeha ka raotany moa zany ataontsika sary vetivety zany dia tataka an'izao ny sary tsy maintsy asitsika sary kely zany azavatsara aminareo any atokantrano any dia tahaka an'izao izy zany. Ty zany ilay atao hoe zanak'Andriamanitra zany ty izy ty. Dia ty ny hazo fijaliana ty ataontsika menamena ity nampijaliana natonga azy nijaly io ny hazo fijaliana zany dia tato amin'ity ilany ity zany ny jiosy zany ty amin'ny sisiny eto ty. Ty ilay jiosy zany ty ny jiosy. Dia ato amin'ny ilany ato kosa zany ataontsika mangamanga ny jentilisa. Ty ny jentilisa JTL naovantsika anaran'izy zany na jentilisa na hoe gentil GTL izy amin'ny teny frantsay. Dia reto olona roa reto zany reto olona anankireto zany tena marina teo aloha niady ireo. Niady ireo zay mahatonga ny teo misy dika hoe différent ty zany miady ny dikan'izay. Mbola misy felikely moa izay miady ny dikan'io mifanipaka zany. Fa rehefa tonga amin'izay Yahosoa raha tsy teo zany Yahosoa dia mifanipaka ireo. Fa ny sary faharoa rehefa tonga amin'izay Yahosoa dia niavana ireo lasa ny fampitatana amin'izay zany ireo zao. Lasa ny fampitatana izy ty zany ny première ligne zany ty fotsifotsy ty zany ataontsika hoe niady izy tamin'ny voalohany. Inona nampiady anazy dia meko anao mivalina fa ny didifolo sy lana posy nampiady an'io. Didifolo nampiady ary ny tamin'ny faharoa kosany izy nampiavana anazy dia tamin'ity kosany Yahosoa. 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 Zany hoe reha io sary io zany jerevantsika dia niady ny jiosy ny jentilisa noho ny amin'ny didifolo izay mihitsy ny marina. Ka raha ohatra ka ho ampitambarina tokoa ny jiosy ny jentilisa dia tsy maintsy ravanina ny didifolo dia mitambatra ny jentilisa sy ny jiosy izay fotsiny sary. Dia hazavaina amintsika izay sary izay rehefa avy eo zany fa tazomitsika tsara io sary eo an'izay nandray teo zany. Ao anatin'ny soratra masina dia hoe atambatra ny jiosy ny jentilisa rehefa andresantsika teo. Io izy io. Andininy fahadimy ambin'ny folo ary aloha vetsika vakina. Fatao amin'ny nofony ary nandravana ny fandrafiana dia lalàna nisy didy natao tandremana. Zany hoe ny ravana zany didy folo sy lana Mosea
zay natao tandrema ny didy fosy lana Mose iny mba hanakambany antsika roa tota, zany hoe nampisaraka izany matoa nyravana, ka rehefa nyravanana izy dia nampitambatra an'izay hoe mba hanakambany any antsika roa tota ao amin'ny tenany olom-baovao ray ka naovan'ny fihavarana. Zay le sary teo hoe lasa rehefa nyravana ny didy fosy ny lalàna Mose, ina ny antony mety tsy meko rehefa avy eo dia natambatra izy roa tamin'ny lalàna Yehosoa. Zay le izay ary ampiavana andiny fena ambin'ny folo ary ampiavana antsika roa tota ho teny iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana zay namonoa ny fandrafiana. Zany hoe rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana zany Yehosoa dia nitambatra amin'izay ny jiosy ny jentilisa, fa nisaraka izy zany dikan'izay teo aloha. Inona nampisaraka anazy valiteny didy folo sy lalàna Mose, ka rehefa ho atambatra izy mazava ho azy zany dia tsy maintsy ravana ilay nampisaraka dia ny didy folo sy lalàna Mose. Rojerefa antsika daholo ny sary rehefa avy eo. Andiny fafito ambin'ny folo ary tonga izy ka nitoro teny somafaly milaza fihavana tamin'ireo zay lavitra ary fihavana tamin'izay kaiky koa. Zany hoe io Yehosoa io zany no natonga ny jiosy ny jentilisa tafakambara. Nisy zavatra nataony teo. Inona le nataony? Nandrava n'le didy folo, satria mazava be le andiny fadimy ambin'ny folo teo zay mbola zavaintsika amin'ny teny maro samihafa. Zavaintsika amin'ny teny maro samihafa zany. Valiteny, inona ny antony natonga ny hoe nyravana ny didy folo? Satria maninona? Voalohany indrindra ampikambana ny jiosy ny jentilisa Andriamanitra io noho ny amin'le teny hoe ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Ikambana zany jentilisa sy ny jiosy ny dikan'izay. Isaia 42 avena indray Isaia 42 vakitsika kely indray mandeha. Isaia 42 Isaia 42 eny andininy fahenina. Vakitsika amin'ny anaran'i Yehosoa. Izao iavay efa niantso anao tamin'ny famarinana ary nitantana ny tananao aho ka hiaro anao dia nomena ho fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa. Ho fanekena ho an'ny olona mihitsy, io le fanekena vaovao le nivakiana tany amin'ny lalàna voalohany tamin'ny fampianarana. Io fanekena vaovao io zany no nomena ny olona rehetra ary ho tonga hatrany amin'ny fanazavana ny jentilisa. Zany hoe ny jentilisa zany sao dia ho lasa mazava noho ny amin'izao tenin'Andriamanitra mandeha zao. Atrika fahazotsika tsara zany zay hoe tokantrano hoe misy fanekena ho an'ny olona ary fanazavana ny jentilisa. Zany hoe tonga hatrany amin'ny farany tany zany ity fanazavana ity. Mbola vakitsika kely le tenin'Andriamanitra zay hoe ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Zany hoe vakitsika kely io zay somary kely mamadika baiboly kely io zay ady dia mitatsika io. Isaia 49:6. Isaia 49:6 vakitsika kely indray zay Isaia 49:6. Mbola iverina eo ihany tsika zany ilazana amintsika hoe tena misy famonjena hatrany amin'ny farany tany. Isaia 49:6 vakitsika voninahitra dada Iavasy Yehosoa. Eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboka hananitra ny firenena Jakoba ianao sy ampodiny Israely sisa voaro. Fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao ary mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Tonga zany ny famonjena makany amin'ny jentilisa fa tsy ho an'ny Israelina irery fa ho tafakambana ny jiosy ny jentilisa araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho fanazavana ny jentilisa ary famonjeko hatrany amin'ny farany tany ary ho fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra. Tena zavatra mazava be zany. Ny olana nefa ny ho antsika rehetra tokantrano dia misy didy mampisaraka ny jiosy ny jentilisa. Andao vaketsika daholo ary ny didy mampisaraka ny jiosy ny jentilisa. Tsy inona zany didy zany fa ny didy folo sy ny lalàna Mose zay tsy azo sarahana. Ny didy folo sy lalàna Mose, lalàna Mose zay tsy azo sarahana mihitsy no mitondra ny fampisarana ny jiosy ny jentilisa io. Andao vaketsika ary raha nyravana izy fa raha vao tsy rava io na ianao jentilisa io raha tsy afaka mivavaka amin'ny Andriamanitra io fa vao mihainao mpanota mpandika lalàna dia mpanota dia vao tsy makany amin'ny farimy rehetra afy sy ny solofara. Andao antsika maka an'izay teny zay hoe naninona no nampisaraka ny jiosy ny jentilisa ny didy folo sy lalàna Mose. Vakitsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy toko faha 4:30 ny voalohany indrindra dia manomboka andininy faha 1:20 antsika mamaky. Fa vakitsika ho voninahitra dada Iavasy Yehosoa. Ty ara ny didy folo sy lalàna Mose zay milaza fa tsy mahazo miaraka ny jiosy ny jentilisa. Ary ho lazaina amintsika koa fa rehefa nivakiana ara ny didy folo sy lalàna dia nirohana ny hafa firenena. Vakitsika daholo zany.
tandremo zay andidiko an'io exodose 34 11 ka hatramin'ny 15 indro efa roako hialy eo anatrenao a ny amorita ny kananita ny etita ny perizita sy ny vita ary ny jebosita koa mitandrema fandrona mifanekenina mpony eo amin'ny tany zay alenao ianao ka ho fandrika eo voanao zay io ary le teny io aza manao fanekenina mponina eo amin'ny tany ilay didy folomena zanak'Israely zany a dia misy teny ahon'izao anatin'io fanekena io hoe aza manao fifanarahana mponina eo amin'ny tany 7:12 fa raha vao ny altarany torotoroany tsangam-bato sampany ary jinjao ny aserahany zay zany lay hoe tena toteo mihitsy ny momba anazy 7:14 fa tsy enkoky eo anatreny zay andriamanikafy ianao fa iava dia sary-piaro ianarany satria andriamanitra sary-piaro izy 5:15 fa andrao ianao no fanekenina mponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fanekenina mponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fiarahana mponina eo amin'ny tany mazava ho azy zany fa vokatra io teny io a dia mamono afafirenena ny zanak'Israely zay le izy zay le danger eo anatin'le didy folo zany zay fa andao ianao anao fanekenina mponina eo amin'ny tany ka hijangajangana araka ny andriamanitra sy hamono zatra atao fanatitra ho any andriamanina izy ka dia sainao ka inona amin'ny fanatitrany aza manao fifanekena eo amponina eo amin'ny tany so lasa manaonao foana ka na manaonao foana ianao na tsy manaonao foana efa namoaka adidy izy hoe aza manao fanekena eo amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fifanekena eo amponina eo amin'ny tany zay mitandrema fandroanao fanekena amponina eo amin'ny tany zay alenao ianao ka ho fandrika eo voanao zany efa didy mipetraka mihitsy ny eo 2:12 io hoe tsy azo atao mihitsiny a ny zanak'Israely ny israelianina tsy mahazo mifanaraka amin'ny amerikanina na ny frantsay na ny anglisy na ny sinoa na ny afrikanina voarara zany efa antsika mahita am'izao tsika miteny zao mifanaraka tsara ny amerikanina sy ny frantsay sy ny israelianina mifanohitra amin'ny didy folana zany e zany ny profa tsisy manaraka an'io didy itsony ny olombelo eto ambony tany efa samy miaraka manetsaketsaka an'io ary zany ny profa tsy maintsy ompiteny ty zao tontolo zao ty satria vo itsakitsaka daholo ny teny rehetrarehetra io zay mahafinarinaritra ny olona nytazominy ary efa tsy mahafinaritra anazy ialany fivavahana tsy mandeha amin'izy tsony fa ny anjarany siadia dia mameronareo a iverinao amin'ny atsarana rehetrarehetra zay aloha ny voalohany zay fanaporofona faharoa azy noho ny am'izay teny zay a dia nididina mihitsy ny zanak'Israely andringana ny hafa-firenena zany hoe raha teo akaikinao tamin'izany manao amerikana na frantsay na anglisy na sinoa malagasy nyvonoany zareo ianao ovakitsika ara ny tenin'Andriamanitra ka ny bokyny Deutéronomia 7 Deutéronomia 7 amin'nomboka ny 1 ka hatramin'izay mahafinaritra antsika eo Deutéronomia 7 andininy 1 sy ny 2 zay andiny 1 sy ny 2 Deutéronomia 7 1 ka hatramin'ny 2 rehefa entiny avandriamanitra ianao ka tafiditra any amin'ny tany zay efa idiranao olovany ary firenena maro no voaroaka ny aly eo alohananao dia ny etita sy ny girgasita sy ny amorita sy ny kanita sy ny perizita sy ny vita ary ny jebosita dia firenena fito lehibe sy mahery ianao ary raha teo zany ianao frantsay dia efa maty ianao ary raha teo koa ianao amerikana dia efa maty ianao ary raha teo koa ianao sinoa dia maty ianao raha teo koa ny afrikana ianao afrikana maty koa ianao ary raha teo ianao japonais dia efa maty koa ianao fa saingy ianao tsisy teo tamin'izany fa zareo ny teo a fa nyvonon'Andriamanitra daholo dia noho nge dia firenena fito zay lehibe sy mahery ianao ka rehefa voatolo tsy avandriamanitra eo anylohanao ireny ka resinao a dia aringany mihitsy izy tena aringany mihitsy voanohy dikan'izany aza manao fanekena aminy verandray mandeha le teny aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy aza mamindra fo aminy mihitsy ny ianao 7 apitsika 7 ary aza mifanambady anakaminy ny zanakao vavy tsy homena ho vadiny zanakao lahy ary ny zanavavy tsy ho vadiny ny zanakao lahy tatsika tsara am'izany fa tena tsy mahazo mifampiraharaha mihafa-firenena zay ny ateo didy fosy lana mose tsy azo ekena mihitsiny a ny hafa-firenena hifanambady na hiaraka amin'ny israelianina dia tsika ny hoe azao tsika miteny zao firy israelianina hifanambady amin'ny hafa-firenena vao hitsakitsaka io didin'Andriamanitra io dikan'izay rarina ho avy ny famononana olombelona rariny raha ho avy ny fanampitenana olombelona miomany ianao dia toy izatsika any le teny filmoa zany parantèse kely mbeko nefa misy zava-doza amin'ity tany ity fambato mba saina ianao dia toy izatsika amin'izay ny teny hoe rehefa misy any zany fandrianana zany
de tena misy ve ny tena fanesorana ny zanak'israely marina ny fanoliana an'ireo hafa firenena ireo de tena misy le izy raha vakitsika mihitsy ny hoe tena aringany mihitsy izy a misy bola boky kely zay vakitsika kely boky ny Levitikos ary a Levitikos toko faharoapolo no vakitsika kely amin'izay hoe andiny faharoa amby roapolo sy ny telo amby roapolo a ary ny efatra amby roapolo no vakitsika Levitikos 20-22 ka hatramin'ny 24 no vakitsika kely a fa namafisana azy hoe tena mahakala hafa firenena io Andriamanitra io raha didy folo io ny resahanao io Andriamanitra io mihitsy no mahakala anao raha vo didy folo io ny resahanao Levitikos toko faharoapolo a jereo ange ny fankalana io Andriamanitra ny hafa firenena enao ange ty loko andininy faharoa amby roapolo izy teo 20-22 ka hatramin'ny 24 zany de vakitsika amin'ny anarany aosoa de meny daholo tsika rehetra ianao zay manaraka na vahiny ianao na malagasy na fa firenena maro samihafa na afrikana na frantsais a na amerikana na anglisy a ianao tsara ty fanazavana ity Levitikos 20-22 jusqu'à hatramin'ny 24-23 ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipika rehetra ka rao izy mba tsy andohanareo ny tany zay hitondrako anareo ponenana mandoa zany io tany io raha mandika ny teny israelianina de io tanin'ny Israely io ary aza manaraka ny fanaony firenena zay foroako eo anoloanareo fa nanao zany rehetra zany izy ka dia halako zay ny andiny fefatelo amby roapolo ihany ny farany 22 sy 23 raha io Andriamanitra io zany no resanao io dada Iava io Eloheny Israel de zao ny voalazany hoe halany ianao satria mpanao ratsy zava-misy zany ny tsy mpanao ratsy tamin'izany de ny Israelianina rery ihany ka raha ianareo zay hafa firenena afrikana amerikana anglisy sinoa japonais no ny fanena tamin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany de efa naringany koa nareo halany nareo zy ny tenin'Andriamanitra ka ny zavatra hala zany nge ankalaina zany nge vonoina sy aringany zay na tonga ny bokyny Deutéronome hoe vonoa reo de aringany reo zay ny fanazavana voalohany ka noho izany inona ny toeky tenenina amitsika ny am'izany sary rehetra zany doke jerevantsika ny pratikany fa tena ndroany zanak'Israely marina nge ny ina moa ny Nehemia 13-3 vakitsika Nehemia toko fahatelo ambin'ny folo a nge vakitsika ty teny ty amin'ny andin'ny fahatelo hoe rehefa nyvakina koa lalàna Mose sy ny didy folo de ndroany zanak'Israely ny hafa firenena mandroka hafa firenena io didy folo sy lalàna Mose io zany lalàna tena izy zany fa azotsika mahita tsara fa mizotsika am'teny zao tsy misy an'izany tsony zay ny proof efa tena tezitra mihitsy io Andriamanitra io kefa tena tsy minana ny teniny rehefa tsisy mirahatsony izy koa fa tsy mivaky loha hamonanao izy nitika an'izay hamonanareo olombelona izy nitika an'izay zay ny eviny ambassadeur-ny Yosoa ziady aha ety ambony tany hamonjy anao zay mandre ankehitriny tena tsy ndriko mihitsy ny teny hoe hamonjy anao zay mandre ary marimarina koa nasaina ny aino ahy ka maiza anao miainonao to nasaina ny aino ahy ianao a anisan'lay hovonjeny ianao a de aza miaraka amin'lay olo efa manolotra ny tena no faty makany amin'ny eto toatsika ny teny ary Nehemia 13-3 ary rehefa reny olona ny lalàna dia navahany hiala tamin'ny Israely a ny olona hafa firenena rehetra zay navahany miala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra izany hoe raha voavakina zany ty didy folo ty sy lalàna Mose zay tsy misaraka de mandroka mihitsy ny zanak'Israely roany ianao ny lalàna ny Israelianina mihitsy ny manao an'izay ka atahoana moa zany ny ampitambatra ny jio sy ny jentilisa zany raha io lalàna mandroka hafa firenena io satria raha voavakina ny didy folo sy lalàna Mose zany hoe raha ampiarina ny didy folo sy lalàna Mose de tsy maintsy mamono anao hafa firenena izy nateo hafa firenena de ny olona akoatra ny Israelianina nateo hafa firenena raha ny soatra masina ny resaha raha vo misoatra baiboly zany ny resahana de nateo hafa firenenao a de ny akoatra ny Israelianina zany hoe ny frantsay ny anglisy ny afrikana ny comorianina ny malagasy ny japonais ny sinoa ny vietnamianina ny australianina frantsay nizaniza zany dia hafa firenena daholo reny fa ny tsy hafa firenena kosa dia ny Israelianina satria izy ny tompon'le teny atahoana zany ny mampitambatra andreo satria raha vao mitazomina ny didy folo sy lalàna Mose de mandroka hafa firenena
ny didi folo sy ny lalana Mose voaroka reo ataona zany mampitambatra anazy iny le sary miaiky atsika hoe jereo am'izay nge le sary io le sary io raha vao vakina zany ny didi folo io hitatsika io a dia misaraka ny jiosy sy ny jentilisa raha vo io didi folo io de nataony Iosoa zany a novonoana le didi folo teto am'ty azo fijaliana ty a nampiakarina teto am'ty azo fijaliana ty le didi folo ty le didi folo nalefa teto nampiakarina teto le didi folo a de nyvonoana teto le didi folo de nytambatra ny jiosy sy ny jentilisa io ambany io raha tsy maty zany didi folo sy lalana Mose io a tsy afaka mitambatra ireo satria voasaka an'izay lalàna zay ka raha ho atambatra Iosoa zany jiosy sy ny jentilisa de tsy maintsy vonoana ny didi folo sy lalana Mose zay ny valin'le fanontaniana nomeko anareo teo hoe fa maninona ny ravany io a de satria mampisaraka jiosy sy ny jentilisa dao vakitsika raha ten'Andriamanitra am'izay aventsika le boky ny Efesianina teo a Efesianina 15 de vakitsika amin'ny dikateny maromaro hitantsika mihitsy fa tena Sefer Torah io teneny Efesianina 15 loza ave koa ny atao ina moa dikany teo Torah zany Efesianina 15 fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana de ny lalàna nisy didina tao ho tandremana mba hanakambany atsika rotota ao amin'ny tena ny olom-baovao ray ka anaovan'ny fihavanana zany hoe rava tao amin'ny nofony Iosoa zany a ny didi folo sy lalàna Mose zay hoe nandravan'ny fandrafiana de andao zany de vakitsika izy eo amin'ny bokyny Sefer Torah ny jiosy ny atao hoe Sefer Torah de bokyny lalàna na le bokyny jiosy zany de ny soratra masina soratandreo jiosy hebreo reo a de tsika moa manana tena marina de ao vokatsika toy izy a ty lay baiboly jiosy ty zany amin'ny teny hebreo amin'ny teny anglisy moa de zao ny titraty hoe the Aleph and Tau Mashiach means are for all mortals to repent and to fulfill zay moa zany solotrato a de tsika moa tsy de amaky an'izay fa le Efesianina 15 no vakitsika ity moa zany de baiboly hebreo le izy zany hoe itamasiah.com zany que Bible comme hébreu itamasiah.com zay zany izy zay zany ho an'ireo zay mamaky an'io fa meko an'ireo ny anaran'izy teo afeko indray mandeha tsy hitako tsony izy teo fa tsy mety mandeha que Bible itamasiah.com zay ny anaran'izy zany io jerevantsika ato ambany eto am'izay zany le Efesianina 15 io jerevakitsika ato satria baiboly hebreo zany ty Efesianina izy moa zany ty Efesianina Sefer Efesim moa filazany azy ato amin'ny bokyny hoe Sefer Efesim zany hoe Sefer Torah ihany zany moa sa bokyny lalàna ny dikan'izany fa teny nakany amin'ny Efesianina ny dikan'io teny io zany toko faharoa de teresatritsika kely a rezisitsika kely a de andiny fahadiambiny folo vakitsika hoe Efesianina 15 somary misy teny hebreo moa ato zany fa de anjaratsika no mihaino fa ezako vakina araka ny izy zany io zany le teny hebreo io hitatsika io reo lavabe reo teny hebreo a reo a ito moa zany le toraty efa hito akeketo ty fa aloha toizatsika am'izay le famakina ny teny zao de ny dikan'io teny hebreo zany ty ny fandikanana azy babatlo hayeba bibsaro et torah hamitsot vahakitrokot libro hatreo ihany de ampy atsika zay nafso etasnaim ladam etradash vayas shalom de nijerevantsika zany le teny eto hoe Efesianina 15 io a Efesianina 15 io hoe babatlo hayeba bibsaro et torah zany tena resany eto ka ny Efesianina 15 io de laza hoe rava lalàna
ka Torah le rava eto zany, ka ny Torah moa ny hoe lalàna Mose tsy ny didy folo, na hoe ny didy folo sy lalàna Mose. Zany hoe ny ao anatin'ny baiboly Hebreo dia milaza mihitsy fa ny Torah ny rava zany, tsy misy idirany hoe ny fandrafiana ohatr'izao arivo fa ny Torah mihitsy ny rava. Dia vakitsika amin'ny teny anglisy ny izy Ephésiens 2:15, Ephésiens chapter 2 verse 15, voilà. By abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandment, tena lalàna mihitsy ao anatin'ny commandement. Nefa antsika milavo voany jerevantsika tamin'ny fampianarana tao amin'ny numéro 1 fa tsy azo anampiana, tsy azo any esorana ny didy folo sy lalàna Mose, fa boky ray no misy anio dia tsy azo anampiana, tsy azo any esorana. Tsy misy an'izany hoe ty lalàna ty anasorana atao, tsy azo atao zany. Tsy isy atao hoe ity lalàna ty anampiana kely ao, tsy azo atao an'izany io didy folo sy lalàna Mose io, fa tsy azo anampiana io ka tsy azo any esorana ihany koa. Fa ny voalaza ato zany dia hoe lalàna mihitsiny la loi des commandements mihitsiny no ny ravana, kina zany raha tsy tena ny fotobeny mihitsiny dia ny didy folo sy lalàna Mose. Zay natonga ny tena Andriamanitra voalaza mihitsiny ato araka voalaza ato hoe Torate, et Torate, zany hoe Torah mihitsy no rava araka ny Ephésiens 2:15. Lo vaketsika eo fa Ephésiens 2:15 misy an'io so nareo miteny hoe hafa io Ephésiens 2:15 io loka vakiko ny ato ambony ato hoe bokin'ny Ephésiens ato, so nareo miteny hoe tsy izy io Sefer Ephésim, Ephésiens chapter 2, Sefer Ephésim chapter 2 dia hiditra am'izay tsika tika hatramin'ny verse 15, voilà. Ozany hoe ohatrany sady teny gasy ny teny frantsay ny teny anglisy ny ataonao, tsy mampanininy zany fa mampianatra ange zay dia zay aizanao anazy ny tena important io izy io bebatilo hayaba bibisaro et Torate, voilà, io izy io lay Torah mihitsy ny zany rava ny dikan'izao raha ny ten'Andriamanitra ny jerevana. Noho izany zany lazaina amintsika rehetrarehetra pahabe maso fa tena rava ny Torah, fa raha tsy rava io dia tsy afaka mitambatra ny jios sy ny jentilisa. Voilà, lao antsika ary hijery ny sary am'izay zany aventsika am'izay le tableau teo le misy an'ilay saritsika zany. Raha vao tsy rava zany ny didy folo sy lalàna Mose dia tsy tafaraka ny jios sy ny jentilisa. Dia ataontsika zany ny sary gomentsika aloha hiala tany dia fentsika le mandeha zany ny sary zany am'izao tsika miteny zao. Asa misy kisarisary indray mivoaka ry teknisianina. Zao tsika reo amafan'izy dia fentsika ny sary zany voalohany zany jios sy ny jentilisa ataontsika sary. Raha mbola tsy tonga zany ity zany ny jios ty matavy be. Ataontsika zany izy ty zany ny jios ty juif zany io dia ty ny jentilisa ataontsika mangamanga, ty zany izy ty zany jentilisa gentil. Dia ny ady reo dia ny didy folo mihitsy ny nampiady an' zareo. Ty ny didy folo ty le ataontsika somary mazavazava le izy, voilà, ty ny didy folo ty ny didy folo no nampiady anazy. Dia 10 commandement, 10 commandement izy amin'ny anglisy zany. Io no nampiady ny jios sy ny jentilisa, zany hoe ny relation entre juif sy ny jentilisa zany tamin'io fotoana io tena coupé tanteraka, zay ny dikan'io. Relation tatso zany zany hoe ny fifandraisan'ny jios sy ny jentilisa zany tena barazy be mihitsiny, barazy mihitsiny, ta dia tena ataontsika matavitavy, ta dia tena hoe tapaka mihitsy zany, iny tapaka mihitsiny, coupé noho ny ame didy folo tsy mifandray mihitsy ny jios sy ny jentilisa.
sary voalohany ty zany première schéma zany ty a ohatsika hoe numéro 1 a ty zany numéro 1 ty numéro 1 io a ny ady ny jiosy ny gentilisa numéro 2 ndray ahoana ny sary numéro 2 ndray ny sary ohatra ny ahoana ny sary indray nitrangatranga tamin'ny numéro 2 ny vonoany eo soaty eo ambony azy fijaliana nina moa ny didy folo sy lana mose petraka am'izay zany ny azo fijaliana eto a ty ny azo fijaliana lasa de ny antona teo Yahosoa zany tsy hitatsika hoe ty Yahosoa ty ny antona teo Yahosoa ty Yahosoa ny antona teo a io Yahosoa ny antona teo zany io menamena kely io ty na atao hoe Yahosoa ary Yahosoa ny nandravana io fa tsy Jesosy zany zany tsy nandravana io zany tsady tsy mahay an'izany izy Yahosoa ny nandravana io a de rava teto ny didy folo sy lana Mose fotika teo le ty maromaron ty zany nifantsika teo ataoko kely izy ty zany didy folo sy lana Mose ty a iny soratra iny a de ny vonoany Yahosoa teo a ataotsika croix menamena ataotsika croix menamena mihitsy izy a de rehefa ny vonoana zany ty didy folo sy lana Mose ty de nitambatra an'izay ny tiako tonga avy eto ny fandray tanana ny jiosy ny gentilisa zay le ataotsika sary farany eto a ty am'izay ra ny jiosy a fa ny fandray tanana ty ny jiosy a fa ny fandray tanana tamin'ny gentilisa moa zay mangamanga tan'olo no ohatsika anazy fandray tanana tamin'ny gentilisa ty juifa ty gitelle gentile zany dikan'io gentile de ato kosa ny juifa ty juifa de ny fandray tanana zareo ataotsika misy anina fo mavomavo be mafandray tanana anazy a io ny fifankatiavany zareo a de ny fandray tanana izy roa io ny tanana fanifandray de sitsika tsoratra hoe ok tika le ok zany de ny fandray tanana zareo a saraka tsara ny sary zay zany hoe vokatsy le didy folo rava de ny fandray tanana ny jiosy ny gentilisa io le hoe Efesianina 2:15 de ny vakitsika teo Efesianina 2:15 io zany ny sary omenantsika hoe raha tsy teo zany ny Yahosoa nandravany didy folo sy lana Mose a de tsy nitambatra ny jiosy ny gentilisa zay na tonga ny ten'Andriamanitra ny Hébreu 7:15 ihany koa hoe manina moa 7:19 hoe rava ny didy folo sy lana Mose donc evaka atsika zay ten'Andriamanitra zay Hébreu 7 a amin'ny teny frantsay Hébreu 7 a Hébreu 7 a 19 Hébreu 7:19 car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Zay. Andininy fa 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ny ordonnance antérieure dia abolie. Mazava be io a. Zany hoe la loi de Mosè est abolie. Zay ny dikan'io zany ohatsika zay tsy maraka tsara an'le teny a. La loi de Mosè est abolie. Les 10 commandements sont abolis. Voilà Hébreu 7:18. Car cette loi n'a rien amené à la perfection satria ny ordonnance antérieure ny zanak'Israely a le lalana tany aloha tany a de ny didy folo sy lalana Mosè io mihitsy zany le rava satria maninona tsy nitondra nakany amin'ny fahatanterahana la loi n'a rien amené à la perfection voilà zay ny antony hoe rava ny didy folo sy lalana Mosè satria tsy nitondra ninina io ten'Andriamanitra anankiroa be zao manambara fa tena rava izy a io ny vakitsika teo izay zay moa zany ny fanazavana de ozy nareo hoe misy olona miteny hoe ny famorana no nampiady ny jiosy ny gentilisa valy ny diso zao no madiso anazy satria tamin'ny androny iza moa tamin'ny androny anina de niara sakafo ny jiosy ny gentilisa any amin'ny Genesis toko fahafilo moa izy iny dasy kely jerevako kely Genesis a
somary jerevana kely zay ten'Andriamanitra zay iza moa mahita an'izay ngina atikatra amin'ny Genesis 24 izy iny dasykely jevatsika dia nanao fanasana Genesis toko fahenina amby roapolo avy akitsika manomboka amin'ny andininy fahavalo a dia toizatsika fahavalo sy ny fahasivy a dia toizatsika ary amin'ny andininy 26 a ka hatramin'ny 30 Genesis a fizy teo 8 ka hatramin'ny 9 zay Genesis 8 9 dia 26 ka hatramin'ny 30 noke efa kitsika anay zay teny zay hoe tsy nampiady ny jiosy ny jentilisa zany ny famorana ka raha misy miteny fa rehefa isanina 2:15 io dia resaka famorana atao valiny diso zany tena zavatra tena famonoana olona zany ary tena resaka lainga mihitsy zany tena famitana Genesis 26 izy teo 26 dia manomboka amin'ny andininy fahafito izy teo 6 ka hatramin'ny 8 ny vakitsika zay aloha ny voalohany ary Genesis 26 6 ka hatramin'ny 8 izay hitantsika eo zany ary Isaka dia nitoetra tao Gerara ary ny lehilahy tompon-tany nanontany ny amin'ny vadiny ary izy anabavika izy aiza moa izany dia ny fahavalo fa natahotra ny laza hoe vadiko izy fandao hoy izy hamono any lehilahy tompon-tany no Rebeka satria tsara tarehy loatra Rebeka ka rehefa nitoetra ela teo izy dia nitsirika teo am-baravarakely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina ka nahita fa indro Isaka ny sangy tamin'ny Rebeka vadiny zany Abimeleka zany dia hitantsika eto fa mpanjakan'ny Filistina io mivandravandra be io zany hoe manana ny toerana mizay izy fa mpanjaka dia na zavatra nitranga ary amin'ny fahenina amby roapolo arivo aketsika indray fa niara nanao fifanekenana fiarana amin'ny sakafo tamin'ny itsa moa andiny fahavalo amby roapolo mivaketsika fa sivy roapolo ary izy ireo Genesis 26 28 ka hatramin'ny 29 efa hitanay marimarina kokoa fa mombanao Iavà i Abimeleka io no miteny ka dia hoy izahay aoka samy anao fianny any isika dia izay sy anao ary aoka izay anao fanekena aminao fa tsy anisy andiny fasivy amby roapolo fa tsy anisy ratsy anay ianao dia tahaka ny tsy nanendrenao akory sy tahaka ny tsy nanaovana inona taminao fa tsy nisoa ihany fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao fa ianao ankehitriny efa nitahiny Iavà andiny fahatelopolo dia nanao fanasanao azy Isaka ka dia ninana sy nisotro izy eto zany Isaka sy Abimeleka dia efa niara-ninana sy nisotro nefany Isaka dia mifora dia Abimeleka tsy mifora ka raha miteny nareo hoe ny famorana no nampisaraka Isaka efa mifora satria zanaky Abrahama izy nefany niara-sakafo tamin'ny Abimeleka zay Filistina zay ama-firenena mazava zany nivaly teny fa tsy nampiady na nampifandrafy ny famorana ary raha dia diso zany zay hevitra zay fa ny nampiady ary nampifandrafy dia didy fosy lana Mose ary voaporofo tsara zany fa raha resaka famorana nresanao miaraka tsara nge Abimeleka sy Isaka io niara-sakafo nefany Isaka dia mifora ary Abimeleka tsy mifora ka raha nampiady ny famorana dia tokony tsy niaraka izy roa lahy efa nary izy eto milaza hoe ary dia nanao fanasanao azy Isaka dia ninona sy nisotro izy ary nanao fifanekena zay mihitsy le voalaza eto ambony aty hoe hanao fanekena aminao dia natao moa le izy ao amin'ny andiny fahavalo amby roapolo hoe ary aoka izay anao fanekena aminao dia zay dia rehefa vita ny fanekena dia nanao firamy sakafo zareo porofo fa tsy nampiady ny ina moa ny famorana ary raha misy miteny hoe niady zareo satria tsy mifampiditra trano ka izay le lalàna Mose le nresako taminareo hoe aringany reo dia zay le mahatonga tsy mifampiditra trano lalàna Mose no natonga an'izany zay le hoe ka izany le misy an'le hoe Cornelio dia hoe tsy mahazo mifampiditra trano dia zay no mahatonga anazy nisaraka tsy nifandray lalàna Mose zany zay no fanaporofona fa tena lalàna Mose no nampiady zay zany nivaly ny fanontaniana rehetra zay ilanareo ary voaporofo eto tsara mihitsy fa tena rava ny didi folo zany ndao atsika maky ny fanazavany ihany koa anankiray
misy ten'Andriamanitra ozy izy ny olona hoe mahafoana lalàna amin'ny finoana ve ho tsika sa de hoe sanatria zany ka hoana zany no ravan'le didy fosy lana Mose nefa hoe mahafoana lalàna amin'ny finoana ve tsika de hoe sanatria zany fa vao mihay mampiorina azy tsika izany teny zany de tsy midika akory fa hoe foana lalàna hoe raha mihitsy ny finoana de rava ny didy folo tsy izay mihitsy ny izy fa ny fisian'le didy folo mahafaty mihitsiny a no mampiorina n'ilay Yahosoa izay inoana satria Yahosoa lay inoana ka rehefa mahafaty le didy folo ina mahatonga anazy mahafaty satria tsisy mahatandrina anio azay no namonoana Yahosoa anazy moa mampiady any Jiosy ny Jantilisa de ny vonoan'Andriamanitra zay moa ny tena atao namonoana anazy ka rehefa ohatra n'izany ka ohatra ny ten'Andriamanitra hoe tsy mahafoana lana fona le ao Israel ny tsy foana fa ny fon'ny Yahosoa mipetraka aty amin'ny Yahosoa ty foana ngeny izy ao amin'ny Yahosoa ny foana ny didy fosy lana Mose fa ny ao Israel mipetraka foana izy ndray ataontsika sary ndray zay sary zay teny zay aloha de hitanareo tsara ny fanazavana azy hoe moa ve foana lalàna noho ny amin'ny finoana didy fosy lana Mose zany de valiny de zao metsika ndray sary ty Israel ataontsika sary eto ty Israel zany ty Israel no sary boribory dao zany nareo ny an-trano ao no mihaino radio de ho Israel ao anatin'io Israel io ny didy folo efa mipetraka ao anatin'io ary tsy za akory nanalany io tao mbola ao io mandrak'androany eny zareo ao didy folo io fa rehefa hiaraka amin'ny Yahosoa ianao vao mialamy io zay ny teneniko taminao kosa zay ty ny didy folo ty na le 10 commandement de ty Yahosoa ty kosa ny Yahosoa ty zany aty amin'ny lanitry Yahosoa aty amin'ny le ciel des cieux hoe lanitry Yahosoa raha ny olona raha ohatra zany misy olona ty zany le jitel zany ty zany le jitel ty de amonjy ny tenany na jiosy ty zao ny jitel zany rehefa te vonjena de tsy maka ty Israel izy ko hitandrana didy folo non tande vonoatsika iny tsy mety satria tsy natokanao anao iny vonony ty fa izy kosa zany rehefa te vonjena de makany amin'ny lanitra makany amin'ny Yahosoa izy de iny lalany zany makaty izy zay ary raha jiosy koa de ohatr'izay koa ny jiosy de ataoko eto misary ty indray ny jiosy ty raha ny jiosy koa ny te vonjena ity izy ty de tsy mitandrina didy folo koa izy non tsy makaty mihitsiny izy zany tsy makany amin'ny fitandremana didy folo izy vonoatsika amin'ty baraingo menamena ty barazy menamena ty mihitsiny non tsy makany izy fa makaty amin'ny Yahosoa izy ny mety zay ta de makany amin'ny Yahosoa izy makany amin'ny lanitra iny hoe lalànany Yahosoa no arahany LY no arahany lalànany Yahosoa de ozy le fantena hoe moa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana ve tsika de hoe sanatria zany fa mampiorina azy tsara tsika ina mahatonga an'izany ka le didy folo nge le mahafaty ny tenako anao teo raha jentilisa ny resany mamono jentilisa io mahatonga ny jentilisa totafaraka amin'Andriamanitra fa hoe vonoiny jentilisa ka zavatra mamono anao ve no andeha ho arahanao de nohony amin'le didy folo mamono mihitsiny natonga an'Andriamanitra hoe tsy foanana io fa velao io ao fa vao miampiorenina tsara fa mamono ka nohony amin'izy mamono de asiana ny sauveur ety mpamonjy Yahosoa ka ndana makany amin'ny Yahosoa daholo nareo zany hoe Yahosoa zany le mitovy amin'le sarin'ny pompier hoe mirehitra ny trano misy danger de ndana tsy pompier de ndana manatona pompier de avotry nareo ka rehefa tsy mety manatona pompier anao de maty eo anao sady may ny tranonao satria le pompier le mitondra le sady mitoraka an'le rano izy no mandefa le tohatra hamonjy anao de anjaranao misaoty mamonjy an'le tohatra tsy haiko nazonareo raha tsy azonareo de zay ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahafoana ina dikan'le tsy mahafoana mandrak'androany tsisy nanafoana an'io ao Israel io de mbola ao foana mandrak'androany asiko an'Etsipikely tsy foana mihitsy ny ao Israel na misy ary Yahosoa zay inoana tsy mahafoana ny noho ny amin'ny fonany Yahosoa de tsy foana ny didy folo satria maninona lasa tsy mitombona koa nge ny fisiany Yahosoa raha mahavelona ny didy folo atao inona raha moa zany ny ohatra atao inona ny pompier ohatra ka tsy mirehitra ny trano tsy ilaina nge le pompier fa matoa ilaina ny pompier misy trano mirehitra ao de misy olona tokony avotanao ivoaka tao de ilaina ny pompier mandefa tohatra sy mitifitra amin'ny rano de ohatran'izay koa tsy ilaina mihitsy ny Yahosoa raha ohatra ka tsy maty ny olona amin'ny didy folo io
ka raha vao ohatrany hoe tsy mahafaty ny didy folo de tsy misy lavana ny Yehosoa, kanefa hitantsika fa tena maty mihitsy ny jentilisa hatratr'io didy folo ary tsy afaka mitambatra ny jiosy ny jentilisa, ka noho ny amizy mamono jentilisa zay de zay le hoe tsy foanana mihitsy io didy folo io, fa noho ny am'io didy folo io mihitsy ny antony natongavany Yehosoa hamonjy an'le olona hiala am'le didy folo, satria raha mipetraka ny didy folo de miady ny jiosy ny jentilisa. Noho izany tsy mety mihitsy ny anafoahana ny didy folo ao Israel, fa raha zany dia tsy mitombona ny eo amin'ny Yehosoa, tsy mitombona ny fisiany Yehosoa, fa ny ao amin'ny Yehosoa tsy misy didy folo, zay no izy zay. De averiko tsara ny teniko hoe moa mahafoana ny didy folo ve ny fonan'ny Yehosoa, de hoe sanatria zany, ny antony sanatria de zao hoe tsy foanina mihitsy ny didy folo ao Israel, satria io le mamono ka rehefa te handositra anao tsy ho faty de dana manaton'ny Yehosoa, fa raha tsy mahafaty eo de tsisy tokony anatonana ny Yehosoa, fa noho ny amizy mahafaty de dana manatona ny Yehosoa. De zay le hoe raha atao amin'ny Yehosoa indray tsy misy tokony tsy misy tokony andehananao amin'ny Yehosoa raha ohatra ka tsy mahafaty ny didy folo, mahafatytsika indray izy. Fa matoa anao manatona ny Yehosoa, misy mamono anao any, ina le mamono anao ny didy folo sy lana Mose, noho zany manatona ny Yehosoa, noho zany ilaina ny didy folo, ilaina Yehosoa, noho zany ilaina Yehosoa, ilaina ny didy folo. Ny didy folo aiza any amin'ny Israel ilaina mipetraka, rehefa teo vonjena aza manatona an'iny. Yehosoa kosa ny ilaina amonjy ny olona andositra an'le didy folo, manatona ny Yehosoa ny amin'ny lanitra. Zay ny valiny le hoe tsy mahafoana ny didy folo ny fonan'ny Yehosoa, fa vao me mampiorina tsara satria maninona io no milaza fa misy mamono anao ao de ny didy folo ka andana mandositra any amin'ny Yehosoa ny dikan'izay. Ya zany ny valiny de matoky fa voarentsika etra ny tokantrano ny famarina ny teny. Andatsika tsika hiditra amin'ny araka ny ten'Andriamanitra tonga andrava ary tsy anafoana ny amin'ny lalàna sy ny maro samihafa. Le Matthieu 5:17-18 indray io hoe tsy tonga andrava fa natanteraka. De dikan'izay teny zay de zao mbola vetsika indray le sary. Io zao ny sary ny didy folo sy lana Mose de napetraka ao Israel, io tsy niravana. Fa ato amin'ny Yehosoa tsy misy didy folo sy lana Mose, ato zany ny interdio, ataotsika ato zany ny sary. Ato amin'ny Yehosoa tsy misy didy folo sy lana Mose, zay apetraka tsara. Ato zany ty zany le didy folo sy lana Mose ataoko sary aty. De io ny foana ato amin'ny Yehosoa, satria io le mahafaty, de io zany tsy ato amin'ny Yehosoa tsy misy an'io mihitsy ny ato. Io izy io ty le didy folo maty izy ato. Maty eo amin'ny Yehosoa io le nivonoto amin'ny fijaliana. Zao le sary zany zao. Ato amin'ny Yehosoa tsy misy didy folo sy lana Mose, fa ny didy folo sy lana Mose de mbola mipetraka tsara ao Israel mandrakitsika zao miteny zao, nefa nitsakitsahana. Ohatra fa nitsakitsahany manao fifanekena amin'ny Israeliana manao fifanekena amin'ny Amerikana. Io fa nitsakitsahana lalàna zany. Mendrika mihitsy ny fandorana azy zao tontolo zao ny amin'ny nitsakitsahana amin'ny trano. Ao amin'ny Yehosoa no tsy misy didy folo, any amin'ny lanitra tsy misy didy folo. Zay le famarinana zay ho an'izay rehetra mametraka fanontaniana. Raha misy moa tsy mazava de mbola afaka manitsinitsy ny teniko eny ihany nareo amin'ny fanontaniana mbola apetrakanareo ohatra ka misy fa iza le momba an'izay. Araka zay le hoe tsy tonga andravana ny lalàna fa anatanteraka, tsy ho foana koa ny amatio. Le hoe ny anatanteraka de le teny milaza azy ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Fakitsika kely ty ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 7:20 ty le ho tanterahany ty, fa tsy hoe anatanteraka ny didy folo izy fa ny teny milaza azy ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Lioka toko 7:20 aloha vakiko kely le teny ato fa andiny fa 43-44 namana izay. Lioka 24 Lioka 24:44 ity le tsy maintsy ho tanterahana. Eo izy taminy, zao ny teniko zay nolazaiko taminareo fony mbola atao aminareo, fa tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nano ratana teo amin'ny lalàna Mose sy ny mpaminany ary ny salamo. Ny ho tanterahany Yehosoa zany de le teny milaza azy teo amin'ny lalàna Mose, tahaka hoe tsisy tapahana ny taolako sy ny mpaminany, zaza niteraka ao antsika. Reny le hoe teraka ao Betlehema manjody izy, reny le izy ary ny salamo, ary ao amin'ny salamo le hoe ary ny akanjoko de nanaovana filokana, ka de zay nanaovana filokana ny akanjony zany. Zay le teny milaza anazy ao amin'ny lalàna Mose. Raha ao amin'ny lalàna Mose moa de nivoaka tao koa ny anarany.
zay taony ny voanarany hoe Yahoshua avy eo amin'ny lalàna Mose. Ao ny teny milaza azy, zany hoe le teny milaza azy dia nivoan'ny anarany ao amin'ny lalàna ary hoe tsisy tapahana ny taolana. Ao amin'ny mpaminany le hoe naterahany sy ny momba azy hoe Betlehema ny Jodia izy ny teraka sy ny maro samihafa, ary hoe nisy feo tao rama rely ny tomaniny zanany reny, ary ny salamo hoe nanaovany filokana ny akanjo. Ohatra telo reo nomeko antsika fa be deaibe le izy. Reo le teny ny tanterahany fa tsy kony hoe nanatanteraka ny didifolo izy, tsy misy an'izany. Tsy misy Yahoshua nanatanteraka ny didifolo zany le zanak'Andriamanitra, tsy misy zany. Fa ny teny milaza azy amin'ireo lay mitantarany momba anazy hoe tonga ao amin'ny ronam-boky ianao ny sitraponao Andriamanitra, reny le tanterahany reny araka ny bokin'ny salamo hoe hony hoe zao niteraka anao androany, dia iny Yahoshua le teraka. Reny ny teny milaza azy amin'ny salamo reny reny ny tanterahany hoe nateraka ny Virjiny izy izy tonga io. Reny teny reny no tanterahany fa tsy kony hoe natanteraka ny didifolo izy. Izy mihitsy niarana nitsakitsaka ny didifolo tamin'ny andro sabatany e. Ro vakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny andro sabatany nge izy no nanasitrana le lehilahy marary ny paralysisy. Raha vakitsika ny bokin'ny aiza moa bokin'ny Isaia Jaona zafady indrindra Jaona 5 rahantsika mahita eto hoe nitsakitsahany Yahoshua nge ny sabaty e, ary hatrany amin'ny dada iavarana nitsakitsaka an'io koa. Jaona 5 dia vakitsika manomboka ny andinin'ny 17. Aloha vakitsika amin'ny andinin'ny 9 9. Andro sabaty Jaona 5 andinin'ny 9 sy ny 7. Io hitantsika eto mihitsy ny hoe io Yahoshua le zanak'Andriamanitra maro antony soatra masina inge ka nanitsakitsaka ny sabaty e, ary nabatahita olona tamin'ny andro sabaty antika zay. Jaona 5 andinin'ny 9. Hoy Yahoshua taminy, nitsangana eto ny fandrianao ka mandehana, ary niaraka tamin'izay dia sitrana lehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha izy ary sabata asany andro zany. Ny bata entina tamin'ny andro sabata zay fady indrindra ity lehilahy ty, ary Yahoshua no nampibata anazy. Zany hoe naniraka olona nanao foana Yahoshua raha amin'izany hevitra zany ohatra ka nitambina sabata izy. Nefany zany no midika fa tsy mitandina sabata izy tsy ao anatin'le fanakena didifolo izy nidikan'izay. Ary mbola mafitsika reny ry amin'ny 7 fa tena izy sy ny dadany mihitsy no miasa ao anatin'io fanaovana sabata io eny hoe nge Jaona 5:17. Fa Yahoshua namaly azy hoe ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary za koa miasa zay. Eto zany ny tena marina ny tena Andriamanitra dia miteny mihitsy ny hoe dada iavasy Yahoshua dia miasa amin'ny andro sabata. Mazava be io teny satria tamin'ny andro sabata no nanasitrany an'le lehilahy. Ary hita marina fa tena tsy mitandrina sabata izy eo nidika zay. Mahitsy be le teny. Tsy hoe nivana zany sabata, aiza koa misy didy miteny azy vana iny, nga tsy azo le teny hoe tsy azo anampiana tsy azo any esorana. Tsy misy fahefana mazo mamana io zany. Na le zanak'Andriamanitra le niteny voinamina ireo teny hoe toko sy andininy Matthieu 5:18 hoe tsy misy foana koa ny amin'ny lalàna na litera teny tsoratra ray azy. Zany hoe tsy azo foanana mihitsy io zany. Zay no mahatonga ana miteny hoe any Israela ihany ny azo apetraka. Fa ny ao amin'ny Yahoshua kosa io ny rava. Rava le izy satria maninona rehefa tanteraka dia rava le izy. Ndreo vakitsika hoe tena rava ve io satria tanteraka, mahazava be fa tena rava mihitsy le izy. Ndreo vakitsika hoe Matthieu 5:18. Matthieu 5:18 ny manam-poroa fa tena rava mihitsy izy. Ity teny ity nge vao mainka tena raha zany ireo tsy mamaky an'ity fa mamatsonareo nge ity teny ity e. Matthieu 5:18 zao. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mandrapafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana koa ny amin'ny lalàna dia mitera raiza na tendry tsotra raiza mandrapatanteraka izy rehetra. Io le nazavaiko hoe tsy foana mihitsy lalàna ny Mose sy ny didifolo fa mipetraka tsara ao Israela mihitsy izy mandraka androany. Ary natokana ao an'i Israela izy ary tandremany Israelianina mandraka androany. Ary any Israela fa tsy azo letena te Madagasikara na ny France na ny Angleterre satria didy dia hoe ao Israela ihany io. Ka raha ianao moa zany miady hevitra ny amin'izany dia efa tsy mety ange satria tsy natokanao anao ka hidivanao. Zay hoe valy teny. Fa ny teny kosa izy hoe tsy ho foana akory io mandra-patanteraka izy rehetra. Zany hoe rehefa tanteraka kosany dia foana. Rehefa tanteraka dia foana ka ny fitiavana ny fatanterahany lalàna. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao izy Yahoshua. Nge vakitsika iny any amin'ny Jaona 4:15 angamba izy iny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao.
Okey, jerevantsika kely somary tsy avetsika jerevana kely a. Jauna 15:13 no vakitsika zany ao anatin'ny baibolinareo. Jauna 15:13 hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia mamonjy ny sakaizany. Zay mamonjy ny sakaizany zany. Jauna 15:13 zao mbola nisoratra masina zany. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ka Yahosoa tena nanolotra ny ainy hamonjy ny mpanota mihitsy ny azy fa tsy dia sakaizany intsony. Mety mahavita mamonjy ny olona ihany ny olona anankiray namany, fa tsy misy olona mahavita mamonjy mpanota zany, mpanao ratsy, tsy possible zany. Nefa io zanak'Andriamanitra io tena namonjy olona mpanao ratsy. Zany no tena manana fitiavana zany. Ka raha vao Yahosoa manana fitiavana dia foana zany lalàna dikan'izay eo aminazy. Romanina toko fahandratsika Romanina firy izy zany. Romanina 13 Romanina 13 firy. Koa dia ny fitiavana no fahaterahan'ny lalàna. Romanina 15:13 angambany izy ity, Romanina 13:10 vakitsiny ireny. Romanina 13:10 ko Yahosoa nanan'ilay fitiavana dia foana zany lay izy noho ny amin'ny Yahosoa ireo olona, ka dia mampahery anareo fa tena zay lay izy io foana lay izy. Romana ao an-teny tsy foana zany io, foana lay izy rehefa tanteraka. Yahosoa natanteraka an'ilay fitiavana vakio tsara ity. Ny fitiavana tsy Romanina 13:10 ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa ny dia fitiavana ny fatanterahany lalàna. Ka rehefa tanteraka zany le fitiavana, rehefa tanteraka ny lalàna, zay hoe satria mandra-patanteraka izy rehetra, zany hoe ny fanatanterahana lalàna zany dia fitiavana. Ka rehefa nitanterahany Yahosoa le fitiavana tamin'izy niantona teo amin'ny hazo fijaliana, namoy ny ainony aminao, dia foana ny didifolo satria tanteraka amin'izay izy ny dikan'izay. Ny fitiavana ny fatanterahany lalàna, ny limitin'le hoe mandra-patanteraka izy rehetra, zany hoe tsisy foana kory ny lalàna sy ny didifolo, mandra-patanteraka izy rehetra, zany hoe rehefa tanteraka kosa izy zany foana. Ka tsy nisy natanteraka an'io raha tsy tao amin'ny Yahosoa, satria tamin'ilay fitiavana, ny fitiavana ny fatanterahany lalàna, ka Yahosoa navita nanolotra ny ainy hamonjy ny olona, dia Yahosoa zany no tena tompon'ny fitiavana. Ka rehefa tonga Yahosoa maty teo amin'ny fijaliana, ino no tena fatanterahana lalàna, dia foana ny didifolo ny dikan'izay noho ny amin'ny ataon'ny Yahosoa, ravo automatika izy. Zany valy tena menanao ravo ny didifolo tena ravo, akoatran'izay fanazavana menanao teo. Ka mbola ny fanontaniana mbola misy foana ny amaliko anazy satria be dia be ilay zatra le masina sy tsara ny didy ka ahoana no hoe ny ravana dia tsotra kely masina sy tsara ny didy fa any Israel. Ka raha masina sy tsara ny didy tsy biko ny hoe tsy azo ravana. Ko ny sabata angamba moa tsy masina koa fa rafana izy, nitsahany Yahosoa le sabata. Fa ny tena marina zany ny dikany teo hoe ny ravana dia tsy mipetraka amin'iny intsony zay ny dikan'izay. Ino mantsy ohatran'ny hoe lalam-panorenana na hoe constitution natokana ho an'ny Jiosy iny. Ka rehefa natokana ho an'ny Jiosy iny dia tsy idiranao malagasy. Ka nametraka constitution voalohany Andriamanitra dia ny didy fosilana Mose. Nametraka constitution faharoa indray Andriamanitra, Elohei na Elohim, dia Yahosoa miaraka amin'ny lalàna tsy ny didiny Yahosoa. Dia anjaranao zany misafidy hipetraka amin'ny constitution tao aloha ianao zany constitution vaovao amin'ny Yahosoa, fa zao no nataon'Andriamanitra no ravany le constitution taloha mametra ny an'le vaovao. Ny olombelona zao manao référendum rehefa hiala amin'ny le constitution voalohany ao dia manao référendum mahitsynao amin'ny constitution faharoa. Ka rehefa tafapetraka constitution faharoa dia rava ny constitution voalohany tsy mandeha intsony iny, ohatr'izany io. Ny constitution voalohany dia ny didy fosy lalàna Mose. Ametraka ny constitution faharoa Andriamanitra dia tsy maintsy ravany io vao mipetraka ty constitution faharoa ty, satria ny mitondra le constitution faharoa dia Yahosoa miaraka amin'ny lalànan'ny Yahosoa. Ka mba ahafahan'le constitution faharoa mipetraka dia tsy maintsy ravana ny constitution voalohany. Ary nina ny ravana azy dia Yahosoa ihany. Ary nisy motif izy mahatonga ravana io. Efa nazavaiko teo le motif hoe zao ny antony ravana azy. Ka tsy le koa le masina sy tsara noho ny ravana, fa le constitution mihitsy noho ny ravana, tsy mipetraka atsony iny le soron'Andriamanitra iny, ravan'Andriamanitra iny ko ny adalan'le Jiosy mbola mitazona iny inge tena rava. Zareo no te hipetraka ao anatin'io fa Yahosoa fa namonjy izy tsy te hiditra ny tena marina.
olona ten'andriamanitra hoe tandremo ny didy ty indray de miresaka any amin'le olona israelianina samy israelianina hoe tandremo ny didy ka samy israelianina no miresaka reo raha nanontany zany le israeliana hoe ahoana ny azoko ahoana ny ataoko ny azoko fiainana mandrakizay de hoe le zanak'andriamanitra hoe tandremo ny didy de ozy le olona hoe manino Yehosoa no nyteny an'izay tsotra ny antony le didy nytenenina tamin'izany de didy ho an'ny israelianina ary satria mbola tsy vitany hoe kalvaria ka ny mipetraka tamin'izany fotoana zany de mbola nalàna Moshe de ndana tandremo io zay fotsiny ny valiny fa raha vao vitany Yehosoa ny kalvaria izy miantony miazo fijaliana de maty iny ary manaraka ny Yehosoa am'izay anao reny vaninandro reny de vaninandro mbola tsy tanteraka ny famonjena de mipetraka ny didy folo ny zanak'Israely fa raha vao vita ny famonjena teo kalvaria miantona tamin'ny azo fijaliana Yehosoa de rava daholo reny ka tsy mipetraka ntsony rehefa nitsangana tamaty Yehosoa reny zany le didina rano raha mbola tsy vita ny kalvarina ny famonjena zay ny valan'izay raha ny zanak'andriamanitra miteny hoe tandremo ny didy de mbola araka lazaiko teo hoe raha mbola tsy vita kalvaria de mitandrina an'io zareo tandremo io fa raha tokony ho any zanak'Israely mantsy io tsy azo dikaina zay fa rehefa vita kosa ny fametrahana ny fanekena vaovao de tsy maintsy miala am'izay le fanekena taloha de didy fosy lana Moshe tsy maintsy miala io tsy ndriko mafy mihitsy zay zay ny nandravana azy ary efa noeko daholo motiv fanandravana azy teo mampisaraka ny jiosy am'jintilisa io de zay nanampoten'andriamanitra iny constitution iny ao anatin'ny constitution misy didy be deabe ao anatin'ny constitution anankiray ka izy tsy nandravandrava le didy tsikelikely fa le constitution ray manontolo ny arany poteny mba hametrana le constitution vaovao zay misy didy be deabe koa anatiny io zay le hoe tsy maintsy ndravana ny voalohany de mba hipetrahany le faharoa zay hoe mba mandravany voalohany izy mba ampitoerana ny faharoa zany taony tika andreniteny reny doke avaka tsika zay teny zay araka ny bokyny Hebreo toko 9 ave mandravany voalohany izy mba ampitoerany an'le faharoa Hebreo toko 9 fakitsika amin'ny andiny 7 azokely aloha Hebreo toko 9 fakitsika aloha Hebreo toko 9 Hebreo toko 9 sady misy fantena petraky ny olona moa zany amin'amy zao directa be zao de tsy mihina fa mety be izy de valitsika io ihany araka ny izy Hebreo toko 9 de manoko amin'ny andininy 7 moa zany Hebreo toko 9 de vakitsika ery amin'ny akanjo manaraka daholo manoko andininy 9 no vakitsika zany aloha andininy 7 aloha Hebreo toko 9 andininy 7 fa raha tsy nanantsiny zany fanekena voalohany zany de tsy mba nisy fitoerana tadiavana ho an'ny faharoa nisy tsiny zany le didy fosy lana Moshe reny la zazavaiko amin'ireo reny le tsininy hoe tsy natanteraka na inona na inona nampanotany olona tena marina le izy fa ny ato amin'ny Yehosoa kosa efa meko sady ny valiny fa tsy manoteny tsozy ato amin'ny Yehosoa de aloha de efa meko anao zay lesona manaraka zay any mety any amin'ny faefatra na fahadimy any zay fa manome tsiny olo izy ka manao hoe indro avy ny andro iavazy anao fanekena vaovao amin'ny taranak'Eseritsy iny taranaka Joda nefa tsy araka ny fanekena ataoko tamin'ny razany tamin'ny andro tanako azy mitondra azy tany voakavy tany Egypta fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary za kosa de tsy nitandrina azy ho iava andiny 10 fa izao ny fanekena ataoko tamin'ny taranak'Israely efa afaka zany am'izany ho iava de ataoko an-tsainy lalako sady oska ataoko ny poly ary zao andriamany ary izy oriko zay ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalany avy izy ka anao hoe mahalalana Andriamanitra de iava zany fa samy alala avokoa izy rehetrarehetra atreto aloha de tsy misy olona hoe mitandrina didy fo de lasa mahafantatra an'Andriamanitra hatramin'ny fony raha mahafantatra an'Andriamanitra aloha de tsy mpanao teny intsony zay ny tena mahafantatra an'Andriamanitra eto nefa ny teny hoe mahalalana Andriamanitra
ka ny olona mahalala an'Andriamanitra zany dia tsy manota intsony. Zay ny izay mazava zany fa tsy didifolo io resahana io hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa mindra fo amin'ny tsy fahamarinana io ary tsy hotarovako intsony ny fahotany. Ary amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany, fa izay tratra ela dia maninona zay efa tratra ela sy miantra dia fa madiva bolevina. Izy kely misy teny tiako jerevana tsy fotany tsy hitako izy zay zany hoe manao am'le fanekena vaovao izy zany dia hoe tsy ho apetraka intsony ny fanekena taloha fa ny fanekena vaovao, fa izao no fanekena aminy. Zay le voalazan'ny ten'Andriamanitra teo avetika kena tsara le tamin'ny voalohany hoe fa raha tsy nanantsiny zany fanekena voalohany zany dia tsy manisy fitoerana ho atadiavina ho anfaharoa. Nanantsiny le voalohany zany dia esorina amin'izay izy ny dikan'izay. Ary eny amin'ny tenin'Andriamanitra ankay moa dia hoe raha tsisy fahatsiny zany dia tsisy fitoerana ho an'ny faharoa. Aiza moa zay teny izay ndao vakiko kely misy ny teny izay moa tsy hoe fa raha tsy nanatsiny izany fanekena zany dia tsy misy fitoerana ho an'ny aiza moa izy teo Hébreux 10:6 That's hoe zay Hébreux 10:8 Hébreux 10:8 rehefa nolazainy hoe tadiovakeko eto ilay izy aleo to ato lasa oziny hoe io ve mazay mijery amin'le télé dia tsy andeha mamaky anazy ery ohatra lasa maika be tampoka ny tena mariny zay ao ataoko miadana indray. Hébreux 10:8 katrany amin'izay farany 14 zany angambany dahoary. Rehefa nalazainy teo hoe ny fanatitra latratra sy ny fanatitra hoany sy ny fanatitra jora sy ny fanatitra ny ota ila tao anatin'ny didifolo zany dia renetera araka lalàna ireny no tsy ilainao ary tsy hitrakao dia ho indray izy ity ao tonga anao ny sitraponao manaisitra ny voalohany izy mba ampitoeran'ny faharoa. Zay zany hoe nesorina ny voalohany le didifolo sy lana mose zany dia tsy azo anapinna tsy azo nesorina. Rehefa nesorina zany ny fisoronana rava daholo ny didifolo sy lana mose izy ny dikan'izay satria tsy azo sarahany reo ka raha matoa nesorina ny fisoronana miala daholo miara-maty hatrany amin'ny didifolo sy lana mose. Mbola tenin'Andriamanitra keo fa milaza fa maty amintsika le didifolo fa fanazavana fotsiny ity manaisitra ny voalohany izy mba mitoerana ny faharoa. Zay misy teo teny izay mihitsy milaza keo hoe zay vita mihitsy le izy fa zay le tiako tenena hoe manaisitra ny voalohany izy mba ampitoerany amin'ny faharoa no andininy fahasivy zany izy. Ka eto zany ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe tena rava ny didifolo sy lana mose. Ozy nareo hoe fisoronana nge io teneny io ka ny fisoronana nge anatin'ny lalàna mose lovaka itsika indray zay ary lalàna mose fa tratran'le didy hoe tsy azo anampiana tsy azo nesorana vo ny vakitsika teo zay Levitikos toko 2:12 donge vakitsika Levitikos toko 2:12 hoe dia ny andininy fafaraparany ihany ny jerevantsika donge vakitsika amin'noko andininy 9:20 ka hatrany andininy 7:30 any ity lalàna fisoronana ity Levitikos 16 manomboka amin'ny 26 ka hatrany amin'ny 34 io ity lalàna fisoana zay tsy azo anampiana tsy azo nesorana ao anatin'ny lalàna mose io ary lay mandeha andeha tsika lavidafa trente ny vakitsika 30:31 ka hatramin'ny 34 Levitikos 26 30 ka hatramin'ny 34 fa amin'izany andro izany anaovana fatana votana ho anareo hanadiovana anareo ka ho madio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatreny avay anareo 31 dia 32 ary ny mpisorona zay hosorona sy atokony mpisorona hisolony rainy dia anao fanavotana ary hitafiny fitafiana rongofotsy izy dia ny fitafiana masina dia anao fanavotana ho amin'ny fitoerana masina izy ho any tranonay feona sy ny alitara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana ary lana mandrak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny Israely
indray mandeha isataona hanafany fahotany dia nataony arona araka ny zay efa nanodiny mosiana azy eto zany hoe misy zatra atao isataona fanafana fahotana iny izy io dia mamaly an'izay ary ny andininy fahina amby roapolo ary lay mandeha fanjoniosila ho any Azazela dia nasa fitafiny ka handro amin'ny rano vao mahazo makeo atoby ilo zay misy osila ray atao fanatsy ary ny vatotrombo ilay natao fanatsy ny ota sy ny osila natao fanatsy ny ota zay efa nampidirina atao fitoerana masina ny rany anaovana atao fanavotana dia hoentina mivoaka ho eny amin'ny ivelan'ny afo ny odiny sy ny enany ary ny tobony ary hodorana ny taindroroany zay io zany hoe misy fanaty atao ndre mandeha sataona tsy maintsy atao io lay nyresana atao amin'ny Hébreux 10:26 teo io lay hoe tsy azo anampiana Deutéronomie 4:2 Deutéronomie 4:4 zany lalàna zany le hoe Deutéronomie 4:2 aza ampianareo ny teny zay nydiko anareo ary aza ny esoronareo fatandreo ny didiny avandriamanitra reo zay nydiko anareo mazava zany io teny io fa tsy azo ny esorona ny didin'Andriamanitra ary tsy azo ny ampiana ny fisoroana zany anareo zay mandre dia tsy azo mbotona atao anatin'ny didy fosilana Mose satria ny lalàna dia miteny hoe ny didiny ava aza nampiana aza ny esorana ka raha ny ala zany ny fisoronana le fanekena misy didy folo mihitsy nge zany rava ny dikan'izany zay le hoe manaisitra ny voalohany izy le fanekena voalohany miara-miongotra mba ampitoerany an'le faharoa le fanekena faharoa zay le hoe rava ny didy fosilana Mose potika iny miaraka ny fisoroana fa miditra kosa ny fanekena vaovao misy ny fisoroana ny Yehosoa lasa mpisorona ny eo amin'ny Yehosoa satria olona masina izy zay ny atao amin'ny Yehosoa fanekena vaovao ary zay fanekena vaovao zao izy zay arahana amin'ny Yehosoa zao zay toriko aminareo zao rava ny didy fosilana Mose ho azy tsy teo faty manjotsiry zay ny dikan'iny ten'Andriamanitra iny e misy ndray ny fanontaniana ahoana zany lay fitenin'ny olona fa manamafy ny didy folo natongavany Yehosoa hoe zay le Matthieu 5:18 am'le hoe tsy tonga ny rava fanatanteraka dia iny ny dikan'izay hoe manamafy ny didy folo zay dia efa nazavaiko teo fa tsy manamafy ny didy folo mihitsy le teny fa ny zavatra nisy ara nandrava didy folo ny nataony fa ny dikan'iny teny dia tsy manamafy didy folo fa ilay teny milaza azy ao amin'ny salamo sy ny lalàna ary ny mpaminany zay no tanterahany zay ohatra lay hoe ny anaran'ny Yehosoa dia nivoaka araka ny tenen'ny Mose anazy ohatra tsy misy hotapahana ny taola ho any amin'ny lalàna Mose ny misy an'izay ny eo ampaminany kosany dia misy andry lay teny nisy ampaminany hoe zaza no teraka ao atsika ao Betlehema ny Jody no teraka eo zanak'Andriamanitra io any amin'ny boky ny Mika zany rehetra zany zany anisan'ny tenin'ny mpaminany ary izy dia no ampijaina sy hovolona noho ny amin'ny fahotantsika boky nisy andray misy an'izay reny le milaza amin'ny salamo ny eo ampaminany azafady ny eo amin'ny salamo kosa dia le hoe ary dia nanaovany filokana ny lambako reny zany dia io manaovana filokana tokoa miaramila ny lokan'le akanjony zay le hoe nanaovana filokana ny akanjo ao amin'ny bokyny salamo zay reny le hoe tsy maintsy hotanteraka zay teny milaza ao amin'ny lalàna mpaminany ary ny salamo dia matoika fa ohatsika rehetra zay nandeha fandefana marina tena mazava tsara ny fanazavana teo araka zay nataony zay ady ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 22:36 hoe ny didy lehibe ao dia ao bokyny Deutéronomie 6:5 hoe tiavan'Andriamanitra ary 19:18 hoe tiavany namanao dia zany ny antonina ny lalàna araka Matthieu 22:36 hoe zay ny lalàna raha ny didy folo sy lalàna Mose dia zay ny marina zay fa Yehosoa tsy nampitandrina didy folo sy lalàna Mose fa nanazava ny hevitry ny boky lalàna Mose izy hoe lehibe ao nkeo dia resaka fitiavany hoe tiavy io Andriamanitra io dia tiavy ny namanao zay ny didy lehibe ao fa tsy nisy ny teny hoe dia tandremo io didy io any rehefa hiaraka aminazy fa ho an'ny olona ao Israela zay mbola mipetraka ao amin'ny didy folo ka mbola tsy vita Kalvari ny atao hoe Kalvari ao tsy malala dia lay hoe mbola tsy niantona teo amin'ny tsy fijaliana io zanak'Andriamanitra io ka maty teo nandatsaka ny rano anao raha mbola tsy maty teo zanak'Andriamanitra io dia mbola mitombona ny didy folo sy lalàna Mose ho an'ny zanak'Israely fa rehefa maty kosa ny Yehosoa dia tsy mitombona intsony iny fa manaraka ny Yehosoa amin'izay ny fahendreny satria rava ny didy folo dia tsy mitombona intsony Matthieu 22:36 rehefa mipetraka Kalvari ka dia rava automatika ireny iany hoe fanekena taloha miala fa miditra ny fanekena vaovao Yehosoa amin'izay ary natokana ho an'ny jentilisa mihitsy ny fanekena vaovao nomena ny jentilisa izy
zay le hoe torio any am'izao tontolo zao ny filazantsara ka mazava ho azy fa Yahosoa le toriana miaraka amin'ny lalàna ny Yahosoa ary raha voarava ny fisorohana dia rava ny fanekena taloha dikan'izay rava ny didy fosy lalàna Mose ary raha ny voalaza soatra masina ngefa zany fisorohana zany ankeka ny fototry ny lalàna io avakitsika ten'Andriamanitra ty ka raha ny fototra aza moa ny rava raha ny trano amboarina hipetraka atsony ve ny trano fa raha voarava ny fototra ravatra any amin'ny trano ange ka raha voarava zany ny fototra dia mididy folo tsy lalàna Mose dia ny fototra an'zareo dia tsy nididy folo ny fototra amin'io fa diso anao fa ny fototry ny lalàna dia ny fisorohana avakitsika ny Hébreu toko fahafolo Hébreu 7 moa zafady mpamady eny izy Hébreu 7 somary lavanavakery ny lerantsika fa tsy miheno ny amin'le fanteny moa sady fanazavana mihitsy izy Hébreu 7 7:11 ny vakitsika feo manomboka amin'ny 11 izy dia vakiko amin'ny teny frantsay koa Hébreu 7:11 koa raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisorohana ny Levy zany hoe moa ve natanteraka ny fisorohana ny Levy na afaka olona tamin'ny fahotana ve ny dikan'izany zay dikany hoe fanatanterahana hoe tanteraka fa tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna ahoana moa ny mbola ilana mpisorona hafa iseho araka ny fanao Melkizedeka ka tsika moa tsy hitondrany ambany fa nytitsika teny dia hoe tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna zany hoe raha tsy misy zany ny fisorohana ny Levy tsy nivoaka io lalàna Mose sy ny didy folo io zany hoe ny fototry ny lalàna ny mena ny zanak'Israely io zany dia tsy nididy folo araka ny eritreretinareo fa ny fisorohana ny fototra an'io vakitsika amin'ny teny frantsay indray zay vadindritra Hébreu 7 Hébreu 7 fio misy teo 11 Hébreu 7:11 si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique la perfection zany hoe ny mahatonga ny olo tanteraka tsy mahay manota intsony dikan'izay raha ny mahatonga ny fatanterahany olo izy raha vitan'ny fisorohana ny Levy satria le fisorohana ny Levy le misy an'ilay fanalana fahotana fa ny didy folo nga misy fanalana fahotana izy amilaza fa ny didy folo misy fanalana fahotana tsy misy an'izany ange ao e ny fanalana fahotana dia ny fisorohana ny Levy ao le misy an'le fanaovana sorona osy sy ny omby sy ny ondry teo ino ny vakitsika eto amin'le Levitikos toko faha 12 ino ny fanesorana fahotana ka raha tsy misy iny fanesorana fahotana iny inona zany lavana le didy folo tsisy dikany eny didy folo e maty eo daholo ny re mianakavy fa ny manala ny fahotana dia ny lalàna ny fisorohana ny Levy ary iny no heverina fa matateraka ny olona nefa n'iny tsy natateraka dia zay na tonga ny hoe car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple io zany ny fondation ny lalàna rehetrarehetra jiosy zany didy folo sy lalàna Mose rehetrarehetra dia mipetraka eo ambonin'ny lalàna ny fisorohana ka raha ongodina zany ny fisorohana mirodana ny trano raha rava ny fisorohana rava daholo ny didy folo sy lalàna Mose fa mba mandinika tsara amin'izay tsika rehetrarehetra dia anareo moa zany fa tsy zany matoa zany nongodina teo ny lalàna fisorohana rava ny didy folo sy lalàna Mose dikazay satria io ny fototra ary tamin'io tamin'ny lalàn'io no nampisy ny didy folo sy lalàna Mose zany hoe raha vao tsy misy io dia tokony tsy napetraka iny lalàna iny dikan'izay maty ho azy eo le olona ko lalàna amin'ny teny hoe ojonona ianao raha manao zao ozona ianao zatra manozina be diabe nge zany nipetraka aminao dia aiza ny solution amin'le manozina tsy haiko na tonga saina ianao raha sy tonga saina amin'izany ozona ianao raha manao an'izao any bokin'ny Levitikos io ozona ianao raha manao an'izao ka raha tsy misy zany le fisorohana ka tsy voazona manak'izao zany ianao lasa didy fenozina nge zany mena io Andriamanitra io fa le fisorohana kosa no nomena mba hanesorana an'le ozona mba hatonga no tanteraka nefa tsy natanteraka le didy folo sy lalàna Mose porofon'izany mbola manao fisorohana isa-taona ianao ka raha matoana mbola manao fisorohana mbola mpanota ny dikan'izay ary zay no mahatsara ny atao amin'ny Yehosoa ary mahafinaritra be tena voninahitra n'Andriamanitra tsy mahay manota intsony zay atao amin'ny Yehosoa tsy mila fisorohana intsony eo amin'ny Yehosoa zany ny an'i Yehosoa zany tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy bravo Yehosoa zay adia teka ho an'i Yehosoa mihitsy ny bravo be ho an'i Yehosoa tena faly be mihitsy zay adia ho an'izay faly koa mitehaka daholo ho an'i Yehosoa dikazay ka raha voarava zany le fisorohana
de ravadolodolo ny lalàna rehetrrehetra tsy ny didy zay. De io moa le tratran'le teny hoe raha ohatra ny hoe ny fisoroana rery ny sorona de tsy azo anampiana, tsy azo ny sorona de autonomia 4-2 no miazona anao a, tsy azonao atao zay. Noho zany raviny sorona fisoroana ravadolo ny didy fosilana mosia satria bloky ray tsy afaka misaraka ireo. Zay no mahatonga ny hoe ravana eo fa tena tsy mety tsony ny fisoroana na rava. Le didy ao tsy mety izy eo soa de ny ravana fa nampiadiny jiosiny jentilisa tsy mahatanteraka de ny ravana. Ianao nke zany ny adaladala raha mbola hitazona an'io adalalana ianao. Ka zay le fanazavana an'io a fa miezaka moa zany manazavatsika foana ny hoe raha mbola misy fanontaniana zany de satria moa tena tsara be ny ohatran'izao a, indrindra ohatra ny ampitan-dranomasina raha vao maheno ny sujet mantsisy hoe rava ny didy folo tsy maintsy ho taitra daholo ihany ny olona de ezatsika manazava an'izany. Fa tena tonga eto amiko ko hoe maninona mbola tsy maty eo soa kanefa efa nitsany sabata kanefa hoe vita ny kalvaria vao tokony rava ny didy folo ny lalàna Mose. Ny nahatonga ny Ehosoa nefa nitsaka ny sabata sady satria izy tsy mitandrina didy folo. Tsy nisy Ehosoa nitandrina didy folo zany na indre mandeha azy. Fa ny didy folo na tokony ao amin'ny zanak'Israely de izy koa mba tonga tao de nanaraka an'izay tao fa izy tsy nitandrina. Ny fiainan'ny olona zany manao an'io de mba mandeha izy fa izy tsy nitandrina io zany. Porofon'izany a nitsara raha ny natonga anazy hoe nitsaka ny sabata nefa mbola tsy maty akory izy a de midika an'iny a izy tsy nandeha tao anatin'io didy folo io. Zay ny marina tamin'le izy. Fa raha nitandrina didy folo izy a de tokony nananja sabata. Fa zany ny profa na Ehosoa raha tsy nitandrina sabata zany, tsy nitandrina didy folo zany izy efa tonga tety. Ary lazana amin'ireo olombelona rehetra fa tsy nitandrina sabata sy didy folo zany io zanak'Andriamanitra io. Araka ny zatra hita saritsitry ko ny sabata mihitsy ny izy no nampibata olona tamin'ny andro sabata. Okey vakitsika zay teny zay rika hatramin'ny bokin'ny Jeremia. Jeremia tsy azo atao nge zany Jeremia toko fafito ambin'ny folo a. Jeremia 17:21. Okey notsika ty teny ty Jeremia 17:21 zatra fady mihitsy nge nampanaovany Ehosoa io Jeremia 17:21 vakitsika etrehtra ohatsika ny tokantrano. Jeremia 17:21 ka hatramin'ny 22. Jeremia 17:21-22. Izao no lazainy ava tandremo ny fananareo ka aza mitondra entana amin'ny andro sabata. Nefa ny Ehosoa nampitondra entana tamin'ny andro sabata. Zay vao de efa tsy mety. Ary aza mampiditra entana amin'ny vavadin'i Jerosalema. Aza mitondra entana mivoaka avy any amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata. Na manao raha akory fa masino ny andro sabata arak'izay efa nandidiko anareo. Eto zany ny tenin'Andriamanitra mihitsy milaza hoe aza mampitondra entana na mitondra entana amin'ny andro sabata. Vakitsika aza mitondra entana ka raha mampitondra moa zany tsy vao mailoza. Aza mitondra entana mivoaka amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata. Eny Ehosoa nefa ny izy mihitsy ny nampitondra. Tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka ny manao koa vao mailoza ny tena maro. Izy mihitsy ny nampibata zany izy zany nampanota olona raha amin'izany hevitra zany. Zany ny profa fa izy aloha tsy nampanota fa midika fa tsy mitandrina sabata izy a ary tsy nitandrina didy folo izy a ary tsy nanaraka lalàna Mose zany izy satria maniny efa manana lalàna izy ho apetrany a lay lalànan'ny Ehosoa fa ny ekena vaovao. Zay ny valin'le teny hoe ko manina ary izy nefa nanitsaka sabata kosany nefa ny didy folo mbola tsy vita akoriny. De zay ny valiny satria tsy mitandrina an'io a hatramisy voatonga de efa tsy mitandrina an'io izy. Zay ny valiny. Tsika fa mazava-be zay efa nazavaiko teo le didy antona lalàna ary ny hoe indro ny faharetan'ny olona masina de mitandrina dinandriamanitra sy ny fonona Mesia. De ahoana momba an'izay tompoko ny faharetan'ny olona masina sy ny any zany a Ehosoa ny resana amin'io didiny Ehosoa ny resana amin'io. Satria raha vao resaka Jaona ny resanareo a satria Jaona no taran'io a saka lalànan'ny Ehosoa ny resany. Do vakitsika amin'ny teny frantsay ty teny frantsay tena malaky be zay sary zay. Vakitsika aleotsika ato amin'ny bokin'ny aiza no mijery an'izay. Ty malaky ty tosika amin'ny teny frantsay. Matthieu Jean 1 Jean. Amin'ny teny frantsay no makitsika anazy a.
1 Jean chapitre 1 aiza moa zany zay 1 Jean chapitre 1 verset 1 nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours eto zany la parole zao ny dikany io miteny kiasy ary de milaza aminareo zay a ny tenin'ny fiainana la parole nresahana eo zany zay efa nisy hatram'izay ka hatram'izay henonay izy nous l'avons entendu la parole io a nous l'avons vu de nos yeux hitan'ny masonay io a ka ity parole ty zany sady henony sofiny ary henony masony nous l'avons regardé avec attention ary de nibanjin'ny masonay mihitsiny izy ampidirina kely rika matekinisana fa ahoana tsy ampidirina reo izy somary vonona kely zay dahoary ao rehefa nous vous annonçons la parole qui donne la vie lazaina aminareo a ny teny zay manome fiainana et qui existe depuis toujours ary zay efa nisy afa hatram'izay ity teny fiainana ty zany nozarainy aminareo zay ny tenin'Andriamanitra eto zany inona lizy zao ity teny ty la parole mariko io fa io la parole io a de metsika namena anareo ny valiny a fa tsy izako io parole io fa Yahosoa fafaky tsika kely aloha ria bonne nouvelle selon Jean chapitre 1 voilà la parole ilotsika tsara ny teniny au commencement la parole existait déjà io zany la parole était avec Dieu io teny io zany de avec Dieu io le tamin'ny voalohany de ny teny de efa nyexiste efa nisy ny teny de tao amin'Andriamanitra la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ary ny teny de Andriamanitra au commencement la parole était avec Dieu tamin'ny voalohany de io parole na io teny io de tao amin'Andriamanitra zay andininy 14 am'izay jerevantsika la parole est devenue un homme et il a été parmi nous ary io parole io na io teny io de tonga tamin'ny olona lasa olona ary ny olona niaraka tamintsika izy nous avons vu sa gloire hitanay ny voninahiny cette gloire il la reçoit du Père ary zany voninahiny zany a de nraisiny tamin'ny dadany zay zany hoe la parole resantsika eto zany a de Yahosoa lay teny tonga nofo voilà dao izy tsy am'izay tsika rika hatram'le Jean chapitre 1 efa azonao nietreritra zany fa resaka teny Yahosoa ty resana amin'ny parole ty 1 Jean chapitre 1 verset 1 nous vous annonçons la parole qui donne la vie de lazaina aminareo ara lay teny zay mitondra fiainana qui existe depuis toujours toy am'le tary aloha ihany toy am'le Jean chapitre 1 verset ihany zay efa nisy hatram'izay ka hatram'izay nitsika kelinay zay ndao aloha vonotsika ao zay fa zay mijery moa zany ina le sary teo sariny vady Ziadia iny fa de misy gagy hoe izy io sarina vehivavy anaty telefony hoe sariny vady Ziadia iny zay nous vous annonçons la parole qui donne la vie de ambaranay aminareo ny teny zay manome fiainana et qui existe depuis toujours ary zay nisy efa hatram'izay ka hatram'izay nous l'avons entendu hitanay io parole io na io teny io hitanay io nous l'avons vu de nos yeux hitan'ny masonay io ka Yahosoa miresahana io nous l'avons regardé avec attention ary de nibanjininay mihitsy izy a miaraka amin'ny fitandremanay mihitsy raha ataontsika sotra zay zany nous l'avons touché de nos mains raisinay tamin'ny tananay io dika zany didifolo ve ho raisina amin'ny tanana hoe nifandray tanana tamin'ny didifolo zany la parole qui nous avons entendu nous l'avons vu de nos yeux zay le zay hitiny ray atsika ao amin'ny andiny fafilo moa le misy an'le hoe didy vaovao ny meko anareo tsy didy vaovao fa didy hela aizy nare jerevako indreny aloha ato fa io moa le tena fanteniny loatra ty zay ny anjako hoe lay didiny Yahosoa nge tena ino mamaly an'le apokalypsa le hoe tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra de ny filonany
de Joshua. Iny mamaly anareo io satria tenin'ny Jaune io a, de aleo Jaune ny amaly anazy. Aiza moa izy iny ndraiky izy hoe didy vaovao meko anareo de tsy didy vaovao meko anareo fa didy ela. Aiza moa misy an'iny de azoko aloha direko kely izy satria iny mihitsy ny satsika an'izy. Jaune voalohany toko faharoa andiny fafito 2:7 ie io mihitsy n'izy 1 Jean 2:7 am'izay ny vakitsika zany 1 Jean chapitre 2 verset 7 voilà. Ty zany nijerevantsika le hoe didiny Joshua io resany io e. 1 Jean chapitre 2 verset 7. Ainsi très cher, nous zany ianareo zay tena sarobidy aminay. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Tsy didy vaovao no meko anareo. C'est un commandement ancien, didy efa ela. Vous l'avez reçu depuis le début. Zay efa raisinareo efa hatramin'ny voalohany. Ce commandement ancien, io commandement tranainy io zany io didy ela io, c'est la parole que vous avez entendue. Lay teny efa nomeny Joshua anareo, zay lay teneniko aminao hoe jerevantsika hoe avy aiza io teny io, c'est la parole que vous avez entendue. De efa veantsika am'izay le 1 Jean chapitre 1 verset 1. C'est la parole que vous avez entendue. Zany hoe niteniny Joshua zay henonareo ka nididy ela zany eto a, de niteniny Joshua fa tsy nidia commandement koa sanao diso hevitra. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. De teneniny aminareo ny teny la parole qui donne la vie, c'est manome fiaina. Et qui existe depuis toujours, c'est fitany hatramin'izay. Nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu. Qu'est-ce qu'on a entendu ici? C'est la parole. Zany mipetraka amin'ny fanteny hoe iza zany le heno eto? La heno eto de tsy iza fa il est la parole. La parole que nous avons entendu. Zay le izy maraikitraiky andrely izy zany aloha tapanake vetivety io zany technicien. Zay. Zany raha vao mivadika izy zany de mivake. Nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons regardé avec attention. C'est la parole que nous avons entendue. Zany eto zany miteny hoe ilay heninay a de les paroles, zany hoe nous avons entendu la parole, zay ny dikan'ity. Satria hita hoe nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons regardé avec attention, nous l'avons touché de nos mains. Io le parole io zany a, lay nitazomina tamin'ny tanana, la heniny sofinay a, le hitan'ny masonay a, la parole le resana. An'le la parole teneny io a, lay zanak'Andriamanitra le amin'ny Jaune toko voalohany diny voalohany hoe lay tamin'ny voalohany teny. Au commencement est la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est vivant avec nous. Il s'est transformé en humain. Any nivadika olona izy a, niara-noana tamintsika izy a, la parole ny anarany. Io la parole io le menantsika ato amin'ny Jaune voalohany 2:7 io le hoe ami très cher, ry namana tena sarobidy. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Tsy didy vaovao no meko anareo. C'est un commandement ancien, didy taloha, didy tranainy be mihitsiny. Vous l'avez reçu depuis le début, azonareo efa hatrany voalohany io. Zany hoe zatra efa mifampiresaka taminareo voarainareo. Ce commandement ancien, io didy tranainy io a, c'est la parole que vous avez entendue. Lay teny efa azonareo tamin'ny voalohany, ka inona ny teny azonareo tamin'ny voalohany a? Ity izy ity. Nous vous annonçons la parole que nous l'avons entendue. Io. Tapaka kely zay. Nous vous annonçons la parole qui nous donne la vie. Nous l'avons entendu. Nous avons entendu la parole. C'est la parole que nous avons entendue. C'est ça l'ancien commandement. Le commandement ancien. Voilà. Ho an'ny mahiteny frantsay moa zany de maraka be le tiako tenena fa hoe le
tsy le didy folo ny resana fa le didiny Yehoshua, la parole de Yehoshua, zay le didy zay. La loi ici c'est la parole de Yehoshua. Ny didy eto dia didiny Yehoshua, c'est le commandement ancien. Raha nanaraka tsara ny teniko ireo didinareo, de rehefa akeo amin'ny teny frantsay dia mazava be fa lay parole teneny eto ny atao hoe commandement ancien. La parole de Yehoshua c'est le commandement ancien. Zany hoe ny teny Yehoshua no lay didy taloha. Ary tsy iza koa le la parole fa le Yehoshua natao hoe la parole. La Yehoshua qui est vivant et qui vit avec nous, et il s'est transformé en humain, un homme qui a de la chair, donc c'est un être vivant comme nous. Zany hoe Yehoshua zany no niova olona alasa nivaty olombelona dia niara-nonina tamintsika dia olombelona takatsika izy dika zay zay natao hoe la parole. Mazava be zay fa zay nivaly teny antsika rehetrarehetra zay nandray le teny. Dia zay ny dikany hoe ino ny faharetan'ny olona masina dia mitandra ny didin'Andriamanitra sy ny fonona Mesia, ny didin'Andriamanitra resana amin'izany satria boky Jaona no resana dia ny tenin'ny Yehoshua, ny didiny Yehoshua, Jaona 12:49-50 sy ny Apocalypse 14:37. Korintiana voalohany 14:37 izy zany misy an'le didin'Andriamanitra hoe didiny Yehoshua. Zay moa zany ny teny tena somary lava tokoa nahafinaritra be nefa ny fanazavana matoa fa falidotsika etra dia miratso antsika samy teny Yehoshua. Zay ny fiafarany teny. Raha mbola misy tsy mazava dia afaka mandefa message aty aminay ihany nareo raha ao amin'ny internet dia misy soratra WhatsApp hoe responsable dia le façon ny fanontaniana fa hovaliany zay ady amin'ny fomba rehetra zay mahafary anareo. Ny antony dia antsoina daholo ny olombelona rehetra maneran-tany anatiny ny Yehoshua amizay indrindra fa ny étranger ianareo vahiny mirasonareo tonga soa ty amin'ny Yehoshua dia nasoa ataontsika iariva afaka atsika. Sotra betsaka dada Yava malala ny amin'izany teny izany. Sotra betsaka ny amin'ny fampianarana, sotra betsaka ny amin'ny teny fiainana, sotra betsaka ny amin'ny fanazavana. Voninahitra anao dada Yava malalako sy Yehoshua. Vonjeo ny olona tsy ho faty intsony. Vonjeo ny olona tsy ho maty ny zavatra ampianarany ireo fanahy ratsy devony Satana ireo izay mbola mamadika ny hatsarany efa vitanao. Efa nanova fanekena anao dia mbola didiro zareo hiverina foana ny olona. Sotranao dada Yava sy Yehoshua fa nirahanao sy ady lay zanakao dada Yava, lay zandrinao Yehoshua, hitondra ny hatsarana sy ny famonjena ho an'ny olombelona. Voninahitra anao mandrakizay. Da io teny sy ny fampianarana hitondra soa ny olona zay voalatra any amin'ny fiainana. Vonjeo amin'izay ny hafafirena rehetra dada Yava. Zay rehetra ny ampitan-dranomasina vonjeo daholo dada Yava malala. Vonjeo zay voalatra any amin'ny fiainana mandrakizay. Afaingano ny fidiran'izy rehetra tamin'izao fanjakana masina izao. Sotranao fa tsy tarehetra ny dada malako Yava fa ho faingana dia ho faingana ny asany. Sotra betsaka dada malako, voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehoshua anaovana izany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Dia miraso antsika rehetra samy teny Yehoshua mafito izany fampianarana ho aman'arikandria velomatoa.